zonay niananao zonay mangataka famelankeloka andevonanao ny faotana sy ny faratselana naretina rehetra hananana famelankeloka hananana fanasitranana hananana fiainana rehefa mianasina ampiteny tamponao ary amlefony fonikaina mba izay miafatra na marika fasily nandeha fafitra tamin'ny fasily fito ambin'ny folo tamin'ny fasily tolo tena manana lazana saramaso tamin'ny marika fasily dia fito ambin'ny folo tamin'ny fasily izao fakitena menarika ary nakiraika mivahoaka namantananao hoe mampianatra ny koty aminao ny zanakilay zay azo mpanahy mona ary naizanaiza no azony azy hiampizitry ny ziriny izy ary mandrovoly dia mitokotry nify sady valaka dia valaka ary miteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy ainy jesosy namana azy hoe ritananatra tsy meny mandrafahaverana ny toerako aminareo mandrafahaverana amin'ny toerako aminareo rehefa ampy izy nentina teo amin'izy fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampanitsintina ny tenany miaraka tamin'izay ny fanany dia lavo tamin'ny tany izy sady nitsikasasina sy nymbovoly ary Jesosy nanontany amin'izay hoe ohatriny izay no nampangavina zao taminy roa izy asy ny fony izy milasa azy ary nazerany matetika tao anaty afo tao anaty rano izy amin'ny azy fa raha mba misy hainao dia mamorafo aminay tavijazahy fa hoe Jesosy taminy hainao hoe zavatra rehetra dia hainony ary miaraka tamin'izay dia miansa rairazalahy ka manao hoe mino aho ndeo ao afaka amin'ny jifinoko ary nita Jesosy fa miazakazaka nanatinazy mivahoaka dia niteny mafy ny fanamaleto izy tenanao tamin'ny hoe dia fanaymona sy marenina zaho mandidy anao ny voahaniny aza miditra ao anatin'ny tsony ary efa nananany sady ny finitsintona mafilazazalahy dia mivoaka taminy ary efa toy ny maty fa dia nataony mafy hoe maty fa Jesosy nandray ny tanany ka nanary azy dia nitsampana izy ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy amin'ingina ny mpianany hoe zahay tsy nahavoaka azy ary hoy izy taminy iny karazany tsy mba azo avoakana minana amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany iray masinao manamasinana fahamarinana izy tena fahamarinana zay fiangonana malala amin'ny rehetra ny fahasavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompony amen. Misy fidevahana sy famekem-pinoana matanjaka ao anatin'izao ten'Andriamanitra izao eny andininy fahaefatra amby roapolo ilay iray lazazalahy miteny hoe mino aho vonjeo ao afaka ny jifinao io no azo lazaina ho sarobidy indrindra ho fanalahidy ny fanasitranana izay voarainy ty zazalahy narary ity raha no matitoko fito ambin'ny folo miefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo zay paralele amin'ity ten'Andriamanitra nazaratsika ty dia nandohalika amin'isy tiray zazalahy ity nanaosany fanekepinao amin'izany mino aho vonjeo aho afaka mino aho vonjeo aho afaka mandohalika eo anatrehany Jesosy mitondra izany fanekepinao izany sara fanekepinona paske zaho amin'ino Andriamanitra tsy tepanahatra tena mino tampiaraka an' Jesosy vonjeo ao afaka amin'ny jifinoko io no endriko ny fidevahana amin'ny texte hafa version hafa ny baiboly dia nitomany misy ity raim-pianakaviny ity sady nandohalika no nitomany ka niteny hoe mino aho sy defa sy fotoana matanjaka no andraisana famelan-keloka sy fanasitrana eto ny zavatra mahafary amin'izao pentekopa zao dia zao hoe
na inona karazana retinao ka mahita ny Jesosy miao amin'ny Jesosy ianao sitrana velona ny tena Andriamanitra ny voalohany teo dia ny fony mampitempo aby ny hoe nadoalika ny ranomaso nangataka teo anatrany tompo tamin'ny finoana sy ny fibebahana iteram-pianakaviana ity dia voanay ny faharoa dia zao hoe rehefa manana ady ianao manana arety ianao manana problème ianao raha mahita ny Jesosy ianao miao ny Jesosy ianao nahita ny Jesosy ilay marana io dia faran'io tsara ny teny misoratra masina hoe zay mijery ny zanaka manana saina amin'ny testamenta koa dia zay Jehova hoe mijerena Jehova eo vaovonjy ianareo raha narary mikekeriny menarana izanokisay tany nefitra dia nasainy Jehova nanangana menarana varahana misesy zay rehetra voakaikitra sy ny menarana varahana ka tsy nijery ilay menarana hafa ka tsy nijery ilay menarana varahana dia maty ny fotoa fa zay mibanjina ny sitrana velona io le tantidiny Jesosy ilaina sangatra teo ambony azy fizaliana ka zay mijery ny zanaka amino azy no manana ny fiainana manana zay fanontaniana mipetraka dia efa nahita Jesosy efa nahita Jesosy renao tao anaty lavaka saizahina anaty lavanao ato sa te ao amin'ny samy malagasy fa eto ny mampiavaka itiran'ny-pianakaviana ity rehefa nanana ady tao ny ankonan'izy no oentiny eo anatrehany Jesosy izay natany za zay midika ny anaty marina raha tsy azonao mitena heviny manana ady anao natanolanao na milehibenao manana ny zanakao manana ny tokantranonao oentiny anatinao Jesosy io ny tany pozitifa ny tiraim-pianakaviana ity tonga ny adiny tsy fa niasy hoe Jesosy hoe maharehetra ty amiko ianareo rehetra zay miasa fantatra sy afisatraikana fa zaho amin'ny anareo fitsara ohatra ataosika matetiky raha matao be mivarotra legioma tonga loloaro legioma feno mabe dia manisy atra hoe tidina ty tobila tena ora matao be fa mampalahelo ianao amitiantana mampisatra be ty e atao anatin'ny tômobila moa baseny tômobila dia azo sanganina tsara abdiny metanao madama dia efa sady metinao avy ato dia mbola metinao ndray meta avy anao ty atako ty mba hoe afeto efa misy miantso zao makalesa ty apetsao amiko fahorianao zaho hitonga izao sainy zao mampalahelo mikarika momoainao rehefa tabibalaka rera zay vao tsy tafavoaka Jesosy eo so ihany fa ilay Jesosy sy milaza hoe efa reraka am'izay nataonao tany anao fa aminy aty tanany any zay fisaidiny fa ilay Andriamanitra be famoram-po eto dia misy point négatif ny tiram-pianakaviana ity zany hoe ny falemena tiram-pianakaviana ity efa nety tamin'ny mpianatra ao ty ozy fa tsy sao dia mba misy hainao ihany inona ny dikan'izay mba fomba misy hainao zany tsy natoky ny herin' Jesosy ny mametsa ny fahefana sy ny fahaizan'i Jesosy ary koa dia tonga ontsaitsika rehefa misaka noty moa ohatra hoe mpianatra atao tsy misy misy aloha hoe Jesosy ny zavatra rehetra fa tsy miteny saina zay takatsy ny sainao ihany hoe verinao vitan'i Jesosy fa eo indrindra ny tena imaha Jesosy any Jesosy ny tsainao raha ianao zavatra rehetra tsy milan'i Jesosy ianao fa eo amin'ny sainao indrindra mila Jesosy ianao kanefa na amin'ny hainao aza mora seconde tsy mofenao ny fiainao azako fa mitobila matetika zay misy hainao zay hainao zay apetsao amin'ny Jesosy
momba amin'ny fiainana manjo na mivoaka na mihitra ary Jehova fanaparatena ny olona hoe zaho miaro anao na mivoaka na mihitra hatraozao ka manitra aza ny fiainanao Jesosy hiasa ny fiainanao fa izy mahalala eto dia misy le volimoana marinina io milaza anazy kanefa tratrany any be izy matiko fa 17 ty zaza ety karazana aretina fizika misy révolution scientifique kely isika na dia sy fanaoko matetika azy zany tamin'ny andro Jesosy sy tamin'ny andro apôstôly dia mekena tsara fa ny devoly dia manampiditra aretina na inona karazana aretina na inona ary Jesosy koa sy ny heriny dia mahafaka manasitrana ny karazana aretina na inona ino fa nanomboka tamin'ny siècle de lumière efa mitongo ny siansa dia nazavaina amin'ny siansa daholo ny zavatra rehetrarehetra no zany tsy raha tonga Jesosy fanisitra ny siansa zany dia hoy izy ny malagasy amin'ny fifazana zahay mbola mitoky sy miorona fa ny zavatra rehetra dia haiko Andriamanitra haino mihitsy voalaza eto fa za kosa manao azy ny zavatra rehetra dia haiko lay Andriamanitra miasa may mino ahaitra ny azy fa sy ray mino mahalanao nanino ino hoy ny zanabe folany le fadiny raha misaraka amiko ianareo Jesosy dia tsy ary mandrakandroany izany mandava ny pays aty ny pays occidentaux miasa sampaezana vo manasitana ny karazana aretina maro samihafa satria efa tsy zaho tsony lay Jesosy manasitrana ny mahay ny zavatra reny efa tsy ao fa ny saina sy ny siansa saina izy ary mitandremenao rehefa tafiditra amin'izay fa lasa ny siansa ianao fa sy lasa ny Jesosy lasa ny sainao sy ny herinao ianao fa sy lasa ny Jesosy tsy azo Jesosy ianao fa azo hoe siansa ianao mahafinaritra misy amerikana anankiray tokony vakiko vokatoato ny amerikana amin'izao fotoana izao ny médecine dia misy karazana aretina atao hoe maladie inconnue lazany azy aty misy azany en France inconnue satria tsy hitanyana misinao tsy hitany microscopenao fa microscope n'Andriamanitra mahita azy manasitrana azy mahafanta azy noho izy ny médecine américane amin'izao fotoana tena antsika zao ilaina Jesosy médecine kristianina fa misy zavatra sy azo tsy hainy tsy azo zavaina fa hainy Jesosy manazava azy sy minasitrana azy nakarazana retina nakarazana retina maro kristiana fantato voan'ny cancer ataony analyse dia fa izy zao atao opération dia misy vetivity phase terminale ty cancer ty na ity karazana aretina ty mitomany maso ataony contrôle jerena négatif fa tsisy nininy na cancer na iny madio tanteraka saroko lay boka raha mety anao dia mahay manadio ahy noho Jesosy madiova ianao zanaka afaka na manadio na inona karazana na aretina na inona sarovy hainy Jesosy hain'Andriamanitra ny zavatra zany va ena tsy mitantotanana mifantsikansarasara rehefa tonga ny zavatra inona nataony ty lehilahy ity raha nataony Jesosy hoe hitaraka tsy mino inona nataony ty rangahy ty raha ilay zazalahy maraty nandoko halika teo anatreny Jesosy izany nahamasosi mino aho fa mizava afaka atsika raha hitanao misy fisalasalanao anatinao amin'ny zavatra tokony vitan'i Jesosy dia zao hoe hitanao le Jesosy misalasala teo mifakelezany finao hoe mampiafoaniko mamelako afahoanana izany nakely filasara nakely fona hitanao ny foko Jesosy satria rahametena ho avy izy anasitrana anafa
ny hoe moana sy devoly marenina dia lazany indrindra hoe io mivava eo misy aretina eo amin'ny sofina misy aretina ary eo amin'ny saina koa aza zay mahatongazy misafotra sy ny tena mampo salamo olo falamboleo fa zay hoe marary atanatadoaka atanatanaky misaliana fady marary atsanetapondoaka atsanatanaky mila fanasitrana dia ohatrany fanandrisy amin'ny andro ny tanora fa zazanay izy tovla zaza voeritrery no marary tametraka amtany sao de misy tsy mety ao tanora sao de misy tsy mety ao aninao ao misy vetsasindry asa tsy misy anamiko mahafinaritra zao zany raha fahotansika isika sy manatinatsika meketaka an'ity raikakavity eo ao amono zavatra maro tsy finoana misakana n'andriamanitra tsika io no loharano ny fahotana rehetra da misy manontany anao inona ny fahotana ratsy indrindra io mavalo azy ny tsy finoana ny fahotana ratsy tsy misy ambonio sady loharano ny fahotana rehetra tsy io vany manontany azaty menarana nefa izy eo hoe raha io alavonita io anao dia fatitsy ina ny manao zany asany tsy zany ao fa mila vava tony fiatratsara fa nandriko aty texty a sahetlano mamba ny feo zavatra hafa nampiasana ny vava sahetlano nampiasana ny saina saina hafa tsy anatreany koa hoe zahay manana ny saina izy inona ny sofina ampiasana ny sofina io totera ampiasaina ampiasana fa misy anjany na sofina io totera na hitanao ny sofina tsisy ny sosy miasa nakely ao tsy anao zany fa tanao ilay tanora nan'andriamanitra teny alokony vavanao mihira fetirena iaina tanao fia ny zavatra ino ny sofinao dia ilay mahavelona anao jereo tsara ny fiteleny devoly a olo zavatra tsara ny pasopasolinao tanora mahafinaritsy ty mahafinaritsy ary fahotana matetika mba mahanakinakinaky daoly a sy mitondranao hoe nanasika izy a sy efa tena efa brave efa amay izy io motambatambaza ny sa daoly anao ndao na fortike babitike makaiza ty farany titovolaky dia nazerany mason'olona anao valay brave zay voalohany azerany mason'olona vita vonina izy maty niveriny androny teny maty eto nafanevana tanora anankiray tany France zao rehefa resy ny fitiavana izy dia solution atao hoe nakazavatra mahafaty izy dia moany dia zay izy io ny fiafarany tanora azavalina so ihany fatany jesosy anao tsy aikaosa tsy aikaosa fa ianao may tanora mahatoky taranteky tahaka salama hoe hitako lara saraka izao raha koa azo tsy hoe tanora madio satsy minao zany ny tanora tsy manana desosy satsy minao zany ny tanora hoe manao zao satsy minao zany fa ampy ny tanora dia zao aoko fianarana egna zay mba tanora koa tanony antsonanay zao momba efa zay mba tanora koa tanony antsonanay dia jesosy hoe niandro sisa zany tsy midika zany tonga lafatra afehazanao ary tanora lahabinao androany andronao androany aoko fianarana hoaniny anao fatany azerina atarana ny tanora tsy mamatahatra amin'azy zany so ihany fanarina zay azy ity tanora ity inona nataony jesosy inona fihesika nataony jesosy nefa mitaboka ty maty le tanora no raisy alahadao androany le tanora malala
senda lavo ianao mankaraky ianao anatina rehetra teraka aza sitsy mahita amoa mandindinany saroa tiarahany ty misy tanana fenonatiny fitanana tsy mitsaranao manandasanao mananaentanao saroa mijangajanga aflakana amdily eo izy nyfasy hoe andao toabaty ty fatanako ty eo izy tesotry izy tsy nanotaka aminareo no ao a azo voalohany kaezaresadekorabatyany fa mampatao taloha miala moramoty zay natao filaminjiosy aza mitsara olo ianao fa raha misy tanao maleny mivavaho azy na mando azy efitra tsy mitandremanana na sy manalivana fa inany matetika atao sika raha voare problemanona miaraka izy soana mana fanoaketra tiavana mitalaka teny am'zany satria raha taloha tsy manao am'zany sana raha ty koa nahitana tena zao fitavana manalevikana miaralena sangana verina efa miarana am'zay sosy mpanampanaty sangana maty ary io minazay jesosy manam-pahovina moa ny ferako aminareo manam-pahovina mampiako foanareo tena mafianety devolety jesosy ozy hoe ifanamoana sy marena za mambidy tena fenifamifana mandresy ny favaretra mananamaty fiona atao hoe parole puisse vivante et vivifiante terme filazany martin-luther-izy io lay teny mafy nanamaty mamifiaina aombavana ko takanatao mpaminany hoe ino leo fa natao mbavanao adea hitanao hitoria ny finatraotsara mba ho velona zay rehetra mihaona maranasika azy de ty rehefa avy eo vita ny fanasitranana dia bisibisika mahiranay mpianatra efa navokanay moa de zao fa tena safavoaka taminaraha vasa teo sika ino natao ny fitopolary fa vernavynmakademia ny faika ny tene jesosy io na benibeni aza tena kaiky anay nohony marina fa eto navoaka kely navoaka kely ohatra hitako izy roa ambiny folary navaka apôstôly tamono aefa boka atao zao itsitsy ny jesosy tsy karazany ty tsy mivoaka raha tsy amin'ny tsy vavaka zany apôstôly tamono roa ny fantany mapetraka lairay zazalahy de ny tsy mino satria raha tsy mino anao dia tsy mahazo fanomezana vaimaleotra sa ny apôstôly na mpiana jesosy no sy averasika eo entre parenthèse io fa raha tsy mino anao de sady tsy mahay manao nalinalaina tsy mahay mandainalaina avy amin'ny jesosy kristo ny zavatra mahafaly de ty raha senda tratrany zany sy finono zany anao de miarakaka malaky fa ino ilay hoe tsy afaka raha tsy amfivavana maty moa de nalazy hoe amfivavana sy ny fivavakana fa ity fivavana lazany ity tsy lay hoe ty soso dranomotry io tena halan'i jesosy hoe ity firene ty manaza amin'olony fa zao ny teny mampianotera mansa
izay toerana misy finoana dia misy ny Jesosy. Izay toerana misy finoana misy Jesosy. Ke ty vavaka lazany ety dia ny vavaka atao amin'ny finoana sy fivatankanina no mahasitrana sy mahafaka. Zany mirazan'i Jesosy ao marika ty fahatelo fona ny fahatramoakolo manamana zany sao dia hoe pastoriany manazava tika tsy zava fa Jesosy milaza lazaiko nareo mariko maninona na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minoa fa efa tsakoba koa amin'ny voalohany amin'ny vela sy katrafafiko hoe efa mangataky ianao fa mianana iaza manampo ka izany tsy ilay fivavahana ny zava-dehibe mahasitrana ilay mararety fa ny finoana mitondra ny Jesosy ho ao anaty zay fangazatsika teo hoe amsaraka amiko ianareo ny Jesosy dia tsy mahay manao vavaka raha ny finomboana sy lebana ino ny fifadiakanana raha ny baiboly miverina raha ny makiny fa tokony folotolo tsy jerena ny zay karazana ty saka fiarasany fivavahana sy ny ino ny fanaovana zany fifadiakanana zany raha ny baiboly raha ny baiboly a dia zao raha tao testamenta taloha dia rehefa mibebaka ny zanak'isa iny a ny jiosy dia niosy tafena izy na niosy tavovoka izy dia fadianana anaty zany sy aina fibebana na misaona koa azy ino anatiny fa ato koa dia famonoana ny herin'ny tena nofy zany fifadiakany zany hoe ny pleziro anatin'ny sakafo ny sakofo dia voky zany mafaty zany sy mifagaragana hoy izy Jesosy sy nahatonga anareo mahataka an'izao fa mihinana ny nofy ianareo ka fa raha Jesosy mikasika ny fifadiakanina efapoloany sy fapolany zany avy eo izy rehefa zany dia niarika amin'ino am'izay tomboana ny aim-panahy sy ny finoana amin'ny sainam-pibebahana ahatonganao hoe ray aina ny Kristy sy ny fireneny atao fifadiakanina raha tsy mitonga finoana miaina ny sainam-pibebahana sy ny vavaka ary tina manana firaisana ny Kristy maty ny filanota dia eo tsy maharesy ny develena satria tsy aranana Jesosy io zany fivavahana tatana maravavaka Jesosy fibebahana finoana fatikina ary sakina tanteraka amin'ny tompo ka na inona na inona atonao dia ho afaka zany satria raha ny zanaka na afaka anareo dia ho afaka atao ianareo aza matahotra tanora na dia tao mafy aza ny felinay zany famitazokekanao na fitiavana na fiaina mandavanana na fianarana na fiainana zany potsaka sy resy anao misy inona tiavitsangana Jesosy hoe mampiavaka anazy amin'ny dokotera karaiana ino mampiavaka anazy amin'ny dokotera efa manasina ny Jesosy matikianaka misy finoana amin'azy ary ambonin'izany mampiava fiainana tena loatsy azy fatorana velany avao strananafinao mampiava fiainana zay voavoatraka ny mahatonga le mantoisana azy aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavana Andriamanitra ray ary faisana sy fomboana ny fanahy masina tamin'izao mandrakizay. Amen.